Mampiteny moana ny takaitra sy ny fianaky ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Iray volana teo eo zay. Miakatra be ny tany olona izay vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Betsaka ny forme grave, mitombo ny isan'ny maty, tsy maharaka ny fitiliana, feno ireo toerana fandraisana ny marary ary ny tena loza, dia tsy ampy ny fampitaovana ho an'ny olona mifanerasera amin'ny marary. Tena valaketraka ny vahoaka, tsy hitany intsony izay lalaka ombana, tsy fantany intsony ny ale, satria atao lasa mampitahotra azy toy ny zavatra ataony. Matahotra izy sao dia findran'ilay aretina otrika aretina coronavirus. Tsy hanao izy anefany tsy manan-kaniko hohanina. Raha ohatra indray izy ka sendra miezaka mba mitady vola ho amin'ny vady aman-janany, samborina ny nalaina ny fananany. Nikorotana tanteraka zany ny sain'ny vahoaka, ary tena misavorovoro na ny ao tokantrano ary. Tsy hitany intsony izay ampianarana ny zanany hoe roviana zany ty zazy ty no ampianarina, satria izay niantom-pihisiny hoe mba hijery ny ho avy ny zanany. Mahatsiaro aho fa manana ndraiky tenenareo vahoaka hoe ataovy izay azo atao hiarovana ny tena amin'ny fahasalamana. Raha nilaza tamin'ny vahoaka malagasy aho hoe misy korba anankiroa reto, dia ato izy ilay misy an'ilay hoe misy fepetra fiarovana. Raha misy fepetra fiarovana zany hoe manao kaso-bosy izy dia rehefa manao kaso-bosy izy dia manana an'ilay geliny iny izy, dia tsy mifanakaiky izy fa mihazona tsara an'ilay elanelany amin'ny 2 metra sasany. Dia izay no atao hoe misy fiarovana, ary manana fiarovana koa satria mahazo fanampiana mba tsy hahatonga azy hivoaka ny trano hitady. Mahazo an'ireo fanampiana izay nomeny communauté internationale. Amin'izao fotoana izao tsy voafetra intsony izy. Mihoatra zany ny kapasiten'ny hôpitaly izay andraisana, mihoatra ny kapasiten'ny hôpitaly ireo olona marary. Dia ity zany le piky anankiray lela zay ka tamin'ny voalohany, tamin'ny 20 mars, tamin'ny 10 mars nilazany ty zavatra ty zany tsisy protection intsony ny mahazo an'ilay olona, tsisy fiarovana, tsy voazara an'ilay kaso-bosy daholo le olona, ary tsy voatandrona ilay elanelany no fahasairana mahazo azy, ary tsy nahazo an'ilay tosika na fanampiana izy, dia efa tena débordé tanteraka. Nahoana mahatonga amin'ny débordé, izay no atao hoe défaillance ny gestion an'ilay crise ny coronavirus io. Tsy voafehy intsony io, ka raha mbola misy milaza any ambadika any hoe voafeo, asiovy aminay ara fa tsy mitatra intsony le hitaremarika, satria mbola misy milaza azy voafeka. Tamin'ny 20 mars tsika nanao an'izao sary zao, 20 mars zany, dia azavaiko tsara anareo izy tsika amin'izao fotoana izao 4 jolay androany, dia jereo mipika an'izy omaly efa nahatratra 700 ny olona von'ilay otrika aretina na mitondra an'ilay test positif. Titeny zany hoe efa tsy voafehy intsony aty ambadika aty ilay izy, somary nidina kely izy tamin'ny 19 juin, dia zao izy niakatra be amin'izay. Inona mahatonga an'izany? Satria nisy fanaovana gaboraraka, tsy entitra tsara name an'ilay fepetra hoe vahana aloha zany nareo fa mahazo mitady vola daholo nareo dia tsy entitra tsara nametraka an'izy, dia zao mivokany zao. Dia asa izay fomba atao narenana an'io rehefa avy eo. Fa za zany mahita fa hoe rehefa tsy entitra ny teny omena ny vahoaka, dia na mpame baiko tompony andraikitra voalohany satria izy no atao hoe hiaro ny ain'ny vahoaka, izy no atao hoe hiaro izay mahasoa ny vahoaka. Ny vahoaka raha teo tsy manana confiance na tsy mahatoky intsony ny zavatra tenenina, satria hafa ny tenenina dia hafa ny zavatra atao. Ohatra, tamin'ity herinandro ity dia nisy le fanambarana tamin'ny alahady izay niresahan'ny lehibe ny gouvernement milaza hoe ery amin'ny village voara dia hisokatra fanaovana fitiliana, sokafany tokoa ilay izy. Dia hoe rehefa hita eo ianao fa hoe positif ana tondra an'ilay otrika aretina, dia manana safidy ianao na hijano eo na handeha. Raha handeha anao dia handeha ho any tokantrano ianao zany. Dia any ve ianao tsy hamindra amin'ny vady aman-janaka ao?
tsy ary venao responsable ary raha tsy hoany ianao fijanonao izy na mesakafanao ao ho an'ny mpitondra fanjakana dia tsy misy ny mangarahara amin'ny fitantanana ny valanaretina, tsy misy ny mangarahara vokatry ny fitiliana, ary tsy misy toy izany ihany koa ny mangarahara amin'ny fitantanana ireo fanampiana avy any ivelany. Mila vena ny fatokisan'ny vahoaka sy ny mpitondra. Raha tafaresaka amin'ireo firenena zay fantatra fa tokony mba mitovitovy amin'ny tena ny tena dia nanontany aho hoe inona zavatra misy any aminareo. Voalohany indrindra izy a tsy misy ny fampitam-baovao zay tena mifanandrify amin'ny zava-misy marina na le hoe mangarahara transparence. Raha mandeha zay a dia fantatry ny olona ny tokony atao. La zao hoe ohatrinona ny vola azo a nampiasaina tamin'izy a ary aiza aby ny toerana tokony alehan'ny olona. Zay zavatra zay ny tsy ampy ary tena tsy nisy mihitsy hatramin'izay. Samy nangataka ny daholo na ny firaisamonim-pirenena na ny société privé reny a na ny olon-tsotra na ny mpanao politika hoe mba ataovy re izy sy n'ilay transparence amin'ity fitantanana ny vola zay azontsika fanampiny ity. Tena samy laza aminareo a fa tsy ny vola entina miaro an'io coronavirus io ny tsy ampy eto amin'izao tontolo zao. Mba fantatrao fa trillion de dollars igny ahafahan'ny olona tonga dia maka hoe débloqué anampiana firenena anankiray. Fa matoa le olona milaza hoe tsy mandeha io a misy fiatraikany daholo zao resahantsika hoe tsy mandeha mangaraharatsika. Dia tia teny aho zany hoe le vahoaka zany a dia tsy hitany intsony zay tokony atao satria le fomba fitantanana mihitsy no tena défaillant. Le fitantanana hatramin'ny voalohany mihitsy misy défaillance. Tsy araka tokony ho izy tsy mifanandrify tsara ny zavatra tokony ilain'ny vahoaka. Ary betsaka ireo olona miakatra ty Antananarivo hoe hitsabo tena. Vao herinandro fotsiny a efa feno sady le village voire. Ny zavatra tenenao lazaina fa misy hôpitaly a misy ren'le fitaovana ahafahana mitiry aingana diaingana efa tonga ao. Tonga any le olona milahatra. Izy miala any an-tranony a mba hala sary an-tsaina ireo olona. Matetika izy tsy dia hoe ny olona eto Antananarivo ihany manko fa misy olona avy any ambanivohitra ihany koa e. Ary misy koa le olona entina avy any amin'ny ambulance reny. Miala voly izy matoa tonga teo. Lazaina fa hoe misy ambulance ao. Ty teny aminareo azo za miresaka aminareo zao. Tamin'ity herinandro ity 2 andro amin'izay. Misy an'ireo mpiara-miasa taloha ny général topokola général Rabotarsson zay maty. Maty inona nahafaty azy dia tsy samy teny, lasa matahotra. Maty colonel Faly, maty. Dia maty zay olona rehetra miteny dia aleo tsy tenitenena fa sao dia ataon'ny olona raharaha eto. Ka ny raharaha koa dia zao ty le fampitahorana ity a tsy lasa sakana indray amin'ny fampahafantarana ny olona ny tena tokony ataony. Ampahafantarany olona hoe ireo olona arovy ny tenanao a amin'ny fanaovana an'ity le masque ity. Arovy izy amin'ity ty ny tena mba miara aloha amin'izay ianao tsy mampita fa manaja an'le olona. Tsy raha ohatra ianao sanatria mivavaka vonon'izy a dia tsy mampita azy amin'le olona ianao na mandray avy any amin'le olona. Ity zany mariky ny fifanajana sy fiarovana anao amin'ny coronavirus amin'le fifaneraserana. Faharoa le gel satria miparitaka amin'ireny surface ireny le izy na an'ireny latabatra tony dia tsy maintsy manao azy manaja tsara ilay fepetritsika. Hatramin'izay ny sy ny fihibohana sy fidin'ny faritra sasany eto Madagasikara izay dia mitanila ny fampiarana amin'ny fepetra amin'ity krizy ity. Natao aniza marina ny lalàna eto Madagasikara e. Ary tokony tsy asiana hoe misy sasany afaka mandeha. Misy zanaka général, misy zanaka olona ambony eo afaka mitondra olona makany Antsirabe mandoa 30 000 60 000 ariary izay. Gaga fotsiny a dia tafavoaka makany. Zay zavatra zay tsy mety, efa discipline dia discipline ho an'ny rehetra. Ary zay ny tonga hoe niary efa hoe lalàna ao anatin'ny miboka dia tena miboka fa tsy metsiketsika zany. Lazainy zareo taty amiko taty fa hoe nandefasana andreo le Covid-19 taty. Za fotsiny natsapa, izahay ny natsapa hoe tsara anaovana désinfection ny toerana rehetra, tsy eto ihany fa nasiana daholo ny rehetrarehetra mba hiarovana. Ankoatra zay efa barrière misy a dia arovana. Dia eto dia ty tenin'ny vahoaka malagasy hoe ry vahoaka malagasy fantatra ary hita zao fa tena miaina anatina tebiteby isan'andro le olona aza marary ihany. Le
tazo mahery a efa eo raha teo ny tahotra tsy azo lazaina intsony tsy tatony zay ilazana azy satria zay metsika kely sao de zao ny zavatra mitranga sao de voasambotra ianao de misy foana ny zavatra mitranga isaka mandeha ka ity le fampisamborana sy aniny ity zao mbona ino hoe mbo navoaka ihany le nirado tsy napoizina koa ina napigadra azy tany doatran'izany keo le mpanao gazety le Arifin ry mivoaka ho azy eo tsy hitako zay fitsarana natao de mivoaka ho azy eo fa zay tianareo ihany ve le resy de atao de sy tianareo de fa tsy manaraka zay de sitraponao ihany natao miteny an'izany aho mba hahatonga anareo eritreritra tsara fa manontaniana reo no mpiasa fahasalamanindreo na ny amin'ny hôpitaly na ny amin'ireny manara-penitra eny raha mety teniny ninona aminareo izy tahotra daholo no mahazo azy tsy afaka mizara intsony izy hoe zao ny zavatra nanjoanao am'ity nefa le aretina tsy hita maso aretina mbola zay raha vao mitranga tsy maintsy zarainy reny a tsy maintsy miasa miaraka manatanteraka ny ady aminy inona izany ny vahaolana avy amin'ny antoko-panohitra fa teneny marina hoe zao no nampiasaina ny vola io zao le vola 660 millions na 500 millions de dollars nampiasainareo ka lany tam'ity lazao anay fa mahita ambonin'io zay tsy ny vola fa milaza aminareo fa tsy ny vola ny tsy ampy fa le fitantanana azy ny tsy mandeha tsara de tsy ao le fifampatokisana samy milaza anareo an'izany a raha nahazo vola ny Sénégal de nahazo 4 milliards de dollars indray izy taty aorina raha nahazo vola Mauritienne firy ny azo de nahazo 2 milliards de dollars indray izy taty aorina ary ny antsika firy ny aorina an'iny satria tsisy mankarahara de zay ny vahaolana tiako resana hoe raha resao tsara inona ny tena ilaina aiza dao le appareil respiratoire reny le fanaovana le any reny a ahoana ny fitaovana anaovana ny hitsabona satria nge zao fa mihoatra n'lay fefitsika efa mihoatra fa ty efa tena ao anatiny tsy voafehitsony izy zao de ina zavatra tokony atao ary aza mieritreritra mihitsy ny mpitondra fa vita rery an'ity de zay zany atao hoe apetrao aloha fampatokisana miainga avy amin'ny fampiasana mazava le vola ary hita trasy tsara nampiasana an'le vola ary samy mahazo an'iny daholo fa tsy manao zaravilana na alako bika tsy tiako tariha de rehefa zay mandeha de mipetraka io de fanontanianao rehefa de zay apetraka tsara mivoaka koa le izy hoe zao ny zavatra misy fa tsy anareo rehetra koa mety ho vita fa andao jerevantsika n'ty faritra ty fa misy fianakile retina zao nanaovantsika hifamonjena zay ny vahaolana hitako an'io ary vahaolana mahomby zany de rehefa tsy ampy izy afaka miteny zahay afa ty ampanohitra milaza hoe vola nomenareo mpitondra ny communauté internationale anay tsy ampy satria lany tam'ty zay tsy afaka miteny hoe lany mpitondra ny vola satria antanina ianao ve tsy mahalala mihitsy izy ny hoe aiza nampiasaina an'le vola tsy mahalala mihitsy aho a samy mitaky daholo tsika rehetra fa mifahalalako hoe mbola misy vola mipetraka amin'ny banque centrale hatram'izao de mifahalalako hoe misy vola nandeha asana 170 millions na 180 millions de dollars lasa nakany amin'ny paradis fiscal any zay ny zavatra fantatro de mitombona ve zany tianareo banque mondiale any nanaparitaka an'izany hoa marina zany hoy izy kitanareo zany izy namenao ntsony tsy mandeha zay tokony ilay mivola matoa mandeha ny raharaha-pirenena mipetraka ny fifampatokisana na eo amin'ny samy malagasy zay entiny vahoaka entiny mpitondra sy mpitondra ny vahoaka malagasy na koa eo amin'ny vahoaka amin'ny eran-tany malala izy zany tsy mahalala hoe Madagasikara fa dimy manitra indrindra eran-tany le olona fantatry ny olona zany transparent be zany mantritsika manitra tsy manakatao a tsy ampy fitaovana hividanana ty kasibosy ty mantritsika satria nisy an'ireny coup d'état reny teto Madagasikara de lasa manitra Madagasikara ninona tenenareo zay zava-misy de zay zany le fanampiana le tosika tena mena vahoaka ty tena ilaina avoay le olona le vola azonareo tao fa nanome vola nge le olona na nampiriminareo any amin'ny banky na nataonareo any amin'ny coffre misy anareo any iny a la zao hoe aty aminay ty le vola de hita ny fomba angalana azy anareo lehilahy iny zany inona fotsiny ilana amin'ny bianco ankoatr'izay de mila manova-paikady ny serasera ihany koa ny fanjakana satria samy matsapa ny rehetra fa misaviritaka tsy mandeha amin'izay loha ny serasera mpitondra fanjakana any ka disy fahavalo tokony asiana fomba fijery vaovao fanaovana communiqué vaovao a tokony hovaina zany ny paikady ny fanaovana communication satria tena ty communication atao am'izao fotoana zao ty hoe raha matahora alefa reo mpitandro filaminan'ireo a ho andreo olona tsy manao kasiposy ohatra nefa olona mihinan-kanina ery amin'ny gargoterie de tonga de alaina fotsiny am'izao de lasa matahotra le olona alaina ohatra ny olona miteny
raha zareo miteny zavatra tsy marina ao anatin'le tambazotra ka sendra mba milaza tsika hoe zao ny antony ny aty ampanohatra de tsy mampaninona fa raha atsika izy a de avy am'izay ny hoe hosamborona ty fisamborana ity de mandeha ho azy tena mandeha ho azy eto Madagasikara anika tsy mampita tsy mampita an'le zavatra tiana ampitaina mankany am'le voaka zay afatra tokony atao ahoana moa no ahafahantsika ilaza fa andaitra ho an'ny chauffeur sy ny receveur zay tsy tompona andraikitra mihitsy izy a fa tsy ampy fitaovana na tsy amen'ny patron izy tsisy gel atao anaty ana de izy no gadraina ry anaty violon ry de andray ralahy lasa mifamindra de mety ve zany izy nareo mahatsapa ny antoko-tim fa tsy ho vitan'ny fanjakana samyrery ny fifehezana io valanaretana coronavirus io ka inona kosa ny afatra avy amin'ny antoko-tim ny vahoaka mihitsy ny tena hojerevantsika miaraka ampitainany hoe tandremo ny tenanao ninninona fahaizanao ninninona fakinganao ninninona fahendrenao rehefa mifahasalamanao ny tsy ao de zava-doza zany a tandremo tsara manaova n'lay toromarika zay omeny reny a misy toromarika mety tsara mihitsy ika ataony azy apetrao ty le ino ty izy le masque ty a de rehefa vita zay a sasao am'le geline ny tananao de fa tsisy mila izy de tsy maintsy jerevana de eto zany a de teny mihitsy manomboko zao a fa anampy am'le fomba fikarakarana an'le kasibosy a sy le gel laza tsara mihitsy a fa tokony hijoro am'izay tsika malagasy tokony anana fasahina ary tena say hitarika an'izany mihitsy raha ohatra mbola misy any zany eo fa tena tsy fidy mahazo an'le olona ny anikoanina fa tsisy zareo nge raha tsy mifitina mihitsy le malagasy tsy ampy tsony ny anikoanina raha naninana intelo izy a ankampy izy indray mandeha sisa ninana efa mifitina nareo zao mbo bilangilangina fa sasany tena nona izy a tena mikatso mbola tsy niresaka raha toe-karena fa mbola le resaka fitsaboana fotsiny aloha fa ny ara-toe-karena mbola resaka hafa indray zay fa mbola mafisiko ihany atao mangarahary io fa nisy premier responsable hitady vola anampy ny fitondrana raha ohatra tena mangarahary amin'ny tantanana ny vola afaka migaranty zany zay ingeny navitana mafany trosio taloha izay ingeny navitana hoe ahoana namezana an'le PGDI 50 millions de dollars tsisy garantie tsisy nininy resaka confiance zany ary mbola samy milaza fa mbola manana olona betsaka miasa miaraka am'izany amin'ny mpamatsy vola reo ny zany zany tena mila mametrapetraka tsara tsika zay paikady manomboka zao zany tim miaraka ny remdem ametraka tsara zay paikady ina ny tokony atao fa tsy andro ohatra zao tso fa tsisy tsony zany ny afaka manohatra tena fa tena osa faible malagasy tsisy atoko politika tsony eto na iray ara afaka hijoro satria na ny anikoaniny androany ara tsisy tsony fa eto antsika masy tsisa zany fampitahorana daoly de lasa tsisy mihetsika tsony nefa azadino fa misy malagasy mahay eto misy malagasy manana relation eto misy malagasy tena manana fitiavana tanindrazana marina mihitsy eto zay koa mahasamy hafa am'le toerana misy ny olona nianatra sy ampy fitaovana nianatra izy aho ary ampy fitaovana ampy fahalalana izy zany a ampy fahaizana ary mahavita zavatra fa eto amintsika mieritreritra fotsiny zay ampy fitaovana fa tsy nianatra de lasa mananao foana de andaka andrambana daoly zavatra tokony tsy andramana ity mila misaina tsara mihitsy mila mianatra rehefa tsy hay tokony tsy homenatra ny mianatra raha tsy hainao io fa lasa mananao foana ianao zay ny ilana an'le hoe success story efa mba manana tantarany ve ny olona iny na vita zavatra na de atao fotoa tsarotsara zay ny ilana ny hoe ny olona manana success story indrindrindrina ny zareo amerikana any a zay ny mahavita zavatra azo antoko fa tsy olona rehetra be bling bling sy rava iry